Noho ny tsy fahafantaran'ny ankamaroan'ny olona ny fisian'ny asa fanamboarana sy ny vokatra mahakasika ireo fitaovana natao solon-tongotra na tanana tapaka izay antsoina hoe protèze, dia nanao hetsika ho fampahafantarana izany tetsy amin'ny hôpitaly HGRA ny ATOM na Association des techniciens orthoprothésistes malagasy. Hetsika izay mifanandrifindrindra amin'ny fahadimy taonan'ny fikambanana. Mbola sarotra sy lafo hatreto ny akora ilaina ary mila fanafarana avy any ivelany raha toa ka te hanatsara ny vokatra. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra izay mahatonga ny fihenan'ny fahefa-mividin'ireo manan-kilema manjifa. Te hanatsara ny fandraisana tanan'ireo olona manana fahasembanana ara-batana antsika dia tsy maintsy manafatra ireo fitaovana avy any ivelany. Ohatra n'izao hitantsika amin'izao sary izao zany ny fitaovana avy any vokarina amin'ilay fitaovana vita avy eto amintsika ilay izy dia tena mora lavitra. Satria raha ohatra fotsiny izao ny solon-tongotra dia manomboka eo amin'ny 3 alina ka hatrany amin'ny 2 hetsy sy 5 alina any ho any zany. Fa raha ampitahana raha zany anefa any ivelany vidina akora anankiray ihany izany hoe 3 alina na 2 hetsy. Fahefa-mividintsika malagasy no ambany. Faharoa manaraka an'izay ny toe-tsaintsika gasy koa zany no mila amboarina kely mba hanana toe-tsaina zavatra tsara dia toe-tsaina tsy hanilikilika ireo olona manana fahasembanana ara-batana. Rehefa ianao resaka fitsaboana dia ataontsika ambany zavatra resaka fitsaboana fa indrindra fikarakarana ireo olona manana fahasembanana. Raha ny fona ny fikambanana tamin'ny taona 10 dia ny zavatra tsapanay tamin'izany tsy misy mahafantatra an'ilay asa. Dia anisan'ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy ny fisian'ity asa ity eto Madagasikara izao hetsika ataon'ny fikambanana isaky ny isan-taona izao. Ka voka-pikaroana 10 zany no aseho ato amin'ny AGRA ato amin'izany tontolo andro. Misy ny voka-pikaroana hitan'izy ireo manam-pahaizana avy any ivelany dia ho présenten'izy ireo avy any ivelany eto dia misy koa ny voka-pikaroana nataon'ny teknisianina malagasy. Araka ny fanadihadiana natao manodidina ny 9 lasenina hetsy nisan'ny olona sembana mila ny fitaovana vokarin'ity fikambanana ity. Tarehimarika manome ny 300 ny vahoaka malagasy. Ny taona 7 no nahazona vokatra farany fanadihadiana natao teto Madagasikara izay nahitana 700 malagasy no sembana. Raha ny tombo avy ihany kosa zany amin'izao fotoana izao raha ny tarehimarika navoakan'ny OMS. 720 kosa ireo teknisianina miara-misalaha manao io asa io mivondrona ao amin'ny ATOM eto Madagasikara. Iantsonan'ny fanjakana nao bebe kokoa fa betsaka ny toeram-pitsaboana eto Madagasikara amin'ireny mpikarakara ny sembana ara-batana ireny tena tsy manana teti-bola mihitsy ampiasaina. Dia misy koa izay kely mba mahazo teti-bola ampiasaina nefa tsy mahavita ray taona koa ny teti-bola omen'ny fanjakana zany. Dia isaorina izy ireo fa manome dia mbola mampirisika izy ireo izay hanao tsaratsara kokoa, hanome bebe kokoa amin'ireny toeram-pitsaboana ireny.